ia androany a de resaka fanontaniana filozofika kely izy ty fa tsy hoe famelezana an'izaniza hoe amin'ny demokrasia tompoko a de hatraiza ny fetran'ny fanapahan-kevitry le olona ny mena fahefàna ohatra zany hoe nano fifidianantsika de lany ny député a maro isan-karazany a isolontenany vahoaka solom-bavambahoaka na hoe ny fidy filoham-pirenena de lany ny filoham-pirenena zay ny fidina many amintsika moa tsy hoe ny projet de société ny fidianana anazy fa matetika de ny areny ny bogosité-any a de ny fianakaviany hoe mba tsy mampamenamenatra kosa mba tena manja kosa le izy amin'ny première dame manja kosa le izy reny zany ny antsika aloha hatreto mbola fifidianana fa tsy ny hevitra de hatraiza raha zany a ny fanontaniana mipetraka de hoe hatraiza ny fetrany rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy ka manapa-kevitra am'izay amin'ny zavatra anankiray zay miangaze an'le firenena miangaze an'le vahoaka de ny fanontaniana mipetraka de hoe hatraiza ny fetrany fanapahan-keviny zay miangaze atsika satria anao tsy nahita ny détail miaraka le lazaiko ty hoe tany amin'ny fampelezan-kevitra izy tsy naneho hevitra en détail fa tantarainy fotsiny ny listan'le izy a de napréveny amin'ny hira ianao de hatraiza raha zany ny fetrany fanapahan-kevitry ny reny olona reny sy ny filoha ohatra zany zao maka ohatra fotsiny a hoe miteny izy hoe nomboko zao a dia andehtsika ohatra na inondreny ataon'ny filohan'ny fanavozan'ireny fotsiny raha hoe zao tsika de tout azimut de fanontaniana mipetraka hoe tout azimut mety apiditra zava-doza ho an'le firenena ohatra le izy na hoe iaraka napa-kevitsika fa iaraka amin'ny partenaire ohatra zao iaraka amin'ny partenaire ohatra zao apiditra orinasa ohatran'izao ivarotra ohatran'izao andefa olona ary fa le vahoaka tompo-pahefàna ve tena nanapa-kevitra tena nylain'le vahoaka ve zay ary tena safidin'le vahoaka ary zay réflexion zay fotsiny tiako apetraka amintsika androany hoe hatraiza ny fetran'ny demokrasia any amin'ny firenena tahaka atsika zay firenena mahantra sy firenena mbola tsy tavavoaka amin'ny resaka demokrasia zany satria ambilehatra foana ny nanaovana angalana fitondrana sy ny nazahoana ny résultat de le olona iny zany manapa-kevitra rehefa hoe tsika tonga de zao nefa miatra amin'ny NDB an'ny firenena le izy amina resaka diplomatie na amin'ny resaka géopolitika sy ny sisa na amin'ny fiarovam-pirenena koa arany zao ohatran'izany aty de hoe mety hoe misy filoha fotsiny ohatra manapa-kevitra izy hoe ndaotsika hiady amin'itsy de aiza zany a ny vahoaka tompo-pahefàna manoloana an'izay sy ny limitiny ny atao hoe demokrasia satria raha ny tokony ho izy tokony isy ny fitsapa-kevi-bahoaka aloha rehefa zavatra lalina sy miankina amin'ny fiainam-pirenena miangazeny ny fiainam-pirenena tahaka an'ireny ny atao ary zay mahatonga nanao an'le vidéo teo aloha teo hoe digitalisation sy ny démocratie participative zany hoe sao de mba tokony jerena ihany a ny fomba isafidianan'ny vahoaka ny karazan-drazana politika atao aminazy na ny karazan-drazana fanapahan-kevitra zany hoe rehefa misy fanapahan-kevitra miantra manaina sy hitondra ny firenena miangazean'ny firenena mandritry ny fotoana maro taona maro de sao de mba tokony asiana fifidianana directa ihany zany izy ty zany hoe rehefa hitanao hoe iaina ohatra fotsiny ianao ividy téléphérique zao téléphérique zany mety hoe mba ianao no te handeha amin'izy fa ny vahoaka tsy manana fahefàna am'izany akory ohatra ny nitrositsika ny fidianana zany nitrosa nefa firy taona vao azo sao de mba tokony ao anatin'izany a asaina misafidy ny vahoaka hoe inona ny tianareo barage anaovana jiro sy anorahana anana ve sa téléphérique tengenan'ny olona eto amin'ny faritra eto de anjarany vahoaka no misafidy ka le refiny zay demokrasia zay amin'ny décision ana gouvernement sy décision ana olona anankiray ohatra hoe député fotsiny manapa-kevitra na manao lalàna na manome alalana satria zareo koa manome alalana hoe hitrandraka hony ihany de manome alalana nefa mpanao lalàna de aiza raha zany ny fetran'izay zavatra zay hoe ny fidina izy marina fa ny fidina na zay fomba nalaniny teo zavatra hafa sy ny fomba nandraisan'ny fahefàna zavatra hafa fa ny tiako tenenina hoe rehefa tonga eo amin'le fitondrana de ahoana ny fomba andrefesana sy amaritana an'le hoe zao ny fanapahan-kevitra azo atao ary sao de mba tokony fotoanany zao anatin'ny fanovana zao hoe
alefaso le démocratie participative afahan'ny olona misafidy sy mandray an-tanana ny participe zany amin'ny fanapahan-kevitra lehibe eo amin'ny firenena ka zany tokony manao référendum ianao hoe eny sa tsy atao sa tsy atao fa tsy tonga de hoe ataotsika ity de tonga indray ny filoha manaraka de tsy atao reny fa zavatra ohatr'zao de ajanona sy ny sisa fa sao de mba tokony manana an'izay humilité zay hoe manontany ny vahoaka fa tsy hoe tiakano tsy tiakano io moa arak'le tenen'le mpanao gazety mpamakafaky zay hoe alao mba teny miakatra ifampiarana izy ity fa tsy teny midina ifampifehezana foana ny tianytenenina de hoe mba misy hevitry ny vahoaka koa mba miakatra de mba enono hoe zao ny zavatra mahazo anay aty ambany aty de enona le izy no lieu de hoe isaky ny metsika ianao de ny avany foana no maneo hoe zany misy zay ty le izy de arahany de ny vahoaka eto ambany tsy maintsy manaraka fotsiny ka ny zavatra resaka tato anatin'ity vidéo ty de hoe aiza ho aiza ny fetran'ireny mba mamalia anao de mba avoeny hevitrao fantanina ny apetrako hoe amin'ny demokrasia fa rehefa voafidinao le olona de izy no manao choix fiainanao mihitsiny zany zay miatra amin'ny ainao miatra amin'ny arenao ray manontolo miatra amin'ny fitrandrahana ny arenao eo nefa nanao mety tsy mahita tombony manapa-kevitra izy hoe hitrandraka hony azy de niken'ny fitondrana ny hitrandrahandrareo aiza ny tombony aiza ny sy ny sisa ka zay ao fotsiny reo re